Mbola anatin'izay ayady zay ihany taranja ady totondry tafajoro ary nambara tamin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja ady totondry ny 4 febroary teo izy ity no nampahafantarina tetsy amin'ny Sokradainy Mahamasina ka dia fantatra ary fa dia Rabarsoermam no filoha ary Andriamanampisoa Bzg Bernard na Zg Bosco no filoha lefitra. Tsy natoro fa nandamin-javatra ny teo anivon'ny tontolon'ny taranja ady totondry hoy Andriamanampisoa Bernard na Zg Bosco filoha lefitra voalohan'ny fédération. Taorian'ny fivoriam-be izay nataon'ny fédération dia tapaka teo anivon'ireo likiparitra ny assemblée générale fa asipanavojana ny komity mpitantana ny fédération. Nandritra izany fivoriana izany no nametrahan'ireo mpivory an'Andriamatoa Zg Bosco ho filoha lefitra voalohany. Ny fanandrify amin'ny faniriana Andriamatoa Rabarsoermam filohan'ny fédération izay fanapahan-kevitra no raisin'ny likiparitra izay. Nompoka avy hatrany ny asa hoy Zg Bosco. Hitantsika reny échantillon reny fitongavan'ny expert tunisien ary nisy koa le combat tany Tavitavy dia atoato moa zany dia sesisesy ny combat ary zany angamba hoe hita hoe vonona hiasa zany fa aseho zany mba hitany malalatagna na hitany sponsor hoe ireo fa tafapetraka zany ny membre de bureau ny atotondro izay fagotoana sinitry efa azonay ny attestation de conformité avy ny ministère ka sy mianrerantsony zany zahay na misy zao le présentation zao na sisy dia ampahafantarana ny eran-tany eran'izao tontolo zao na Madagasikara fa ireo zahay mahafena ny fipetra rehetrarehetra. Tanatin'le fatoritorina zany izay mahatonga anay manao ny combat interligue mba hitilina isahady iza no afaka hiatrika championnat na hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena satria anatin'ny interligue no ahitantsika le zatovo na vehivavy satria amin'ny mois de juin zany dia efa misy championnat d'Afrique ka izay zany mahatonga anay hoe anao an'le combat matetika zany mba hitilina an'le ankizy fa misy zany championnat international amin'ny mois de juin ka izay ny atrehanay ny championnat national amin'ny mois d'avril dia rehefa zeny champion eo zany no tonga dia manao ohatrany zay regroupement tonga dia ray volana mahery mba hafantarana koa hoe iza no hoe no asirena zany fa atsika zany sy hoe handefa olona fatany amin'izao fotsiny ka na champion koa le olona ka rehefa hita hoe midina le nivaony misy manara-masona izay zao manara-masona amin'le groupement dia hoe hanokana misy zay hiara tory amin'le ankizy mba hisy ny fifehezana zany. Feno ireo mpikambana rehetra mandrafitra ny komity mpanantanteraka ny fédération ny taranja ady totondry amin'izao fotoana izao. Ny sabotsy 4 febroary teo no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy teo anoloan'ny mpanao gazety ireo mpitantana fédération miisa 12. Ireto avy izy ireo: ny filoha Rabarsoermam, filoha lefitra voalohany Andriamanampisoa Zg Bernard na Zg Bosco, filoha lefitra faharoa Jimael Medar, ny sekretera généraly Ravoatra ary ny sekretera général mpanampy dia Razafindravaho Danina, ny mpitambola Maleky Idris, tale teknika nasionaly Rajosva Simon, mpanolo-tsaina Andrianjanaka Eli, Rakotor Sourene, Andrianena Mega, Erjona.